Mbola tsy nivaha ary mbola tsy nahitagna vahaolagna ny fotoan-tsatra zay lalovan'ny orinasa sekreny hatramin'izao hoy ireo mpiasa. Araka izany, dia taken'izy ireo ny fagnatanterahany filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny fampanantenagna izay nataony tamin'ny 7 Janoary 2024 nandritra ny fitsidiagna izay nataony tao amin'ny orinasa sekreny. Dia ny fagnafanagna sy fananganana PCA sy ny CA vaovao. Efa misy olo managna traikefa sy managna vina ary antenegna agnarany ity orinasa ity izay efa natotry ny mpiasa ary maniry ny anendregna azy ho tale generaly izy ireo. Manana kandida nitoagnana ny sekreny, tsy hoe nitoagnana karaha io fo izy io fa misy antony zegny ny nanoagnana izy. Izy zegny managna traikefa ary managna diplômy CEO ke équivalence amin'ny PDG zegny. Fa hita fa tokony mahavoava ny olagna sekreny izy. Fa nefa tsy nomegna izy fa mbola maro ny zavatra ataotsika. Aty ambadika, aty ary. Fa ny mpiasa zany efa mangetaeta ny itsanganan'io DG vaovao io. Misy client alefana aty araka zay client tokony vitany santena valitsika aty amin'ny sekreny. Ataonay zegny fa managna favognosana, vola misy, raha jiaby misy, fa tsy hay inona ny antony tsy nomegna ile olo fa mbola mitady midi 14 heures koa atsika zegny aminazy. Na dia eo azy ireo olagna maro samihafa zay sedrany ity orinasa ity, dia mbola magnantegna vahaolagna avy amin'ny fanjakana foibe ireo mpiasa ankehitriny. Ka izao gouvernemanta vaovao zao no antenan'izy ireo fa itonana fagnavaozana tanteraka ho fagnaremagna ny orinasa sekreny. Mitodika amin'ny PM vaovao zay. Arabegny manokana, no monsieur le PM vaovao tonga amin'io toeragna io. Magnantegna zay ary mitodika aminao zay am'le gouvernement watsanginanao eo. Mba hijery ny etaetan'ny mpiasa marigny. Magnatanteraka zay promesse présidentielle zegny aty amin'ny sekreny. Zegny andrendreny. Olo vaovao moa izy. Engane agnatanteraka zegny izy. Araka nambaran'ny président fa noho ny fahitsianao no nagnapitragnanao io. Mino zay efa mitazony zegny toerana teny zegny ianao ary olo mahitsy marigny araka le fagnazavagna nataony fametragnanao io. Ka noho zegny takinay zegny ny agnatanterahagna raha io amin'ny gouvernement vaovao itsangana io. Les promesses présidentielles fagnovagna les membres conseil d'administration vaovao aveo fagnovagna io président conseil d'administration io. Araka ny bandera aleo misy karaha manefo mahidiny mbola tavela. Zay zao fa tsy nazy karaha ma février. Mamiangavy re tompoko mba alefasa le lambiny tavela amin'ny karaha manefo mahidimine. Mba fanay iegny fa le 3 mois efa lany nitrosy. Satria le situation ato efa satro de tsy maefa karama lany ny carburant zegny vola jiaby. Ka miangavy zay amin'ny fanjakana ambony mba hamaha zegny problème zegny karama nefa mahidimine zegny mba hafanay zegny miroso amin'ny fampandehanana ny asa ato fa olo mosary tsy afaka miasa. Tsika mivolagna zao karama février mbola tsy azo ary mbola tsy efa makakory ny fomba meka tsy plein aminareo ny fagnantenagna. Miandrana zay monsieur le président, miandrana zay monsieur le ministre ary magnantegna ny autorité locale zay andren-tagnana ity fangatanganay ity. Ty zay no ambesanay fitsanganana gouvernement, rehefa mitsangana gouvernement, tsisy ny vahaolagna, ho mafimafy ny fitakianay, ho mafimafy ny tologna ataonay fa zay zegny tsy raviravitagnana amin'ny hoavinay fa zay no responsable amin'ny fanatsaragna ny hoavinay ty agnatin'ny orinasa. Miantso ny fanjakana foibe mba hitodiky tanteraka aty amin'ny orinasa sekreny ireo mpiasa. Ary ameriny sy hitady vahaolagna mahatry indesigny mampandroso ity orinasa sekreny ity. Ato misy problemo maventy ato amin'ny sekreny. Izy fa nivolagny namagna teo fa ny pitsopitso ny ambarako eto. Fa indrindra mikasiky énergie ny sekreny. Miditry ny sambo kanefa lany amin'ny énergie ny sekreny ny vola
zegny avy ny mpiasa tsy mandray karama. Ke miangava re tompoko vao tanteraka io mikasiky énergie secret io satria dobon-trosa zay tamin'ny fangalagna énergie tamin'ny Jirama. Agny amin'ny 22 milliards d'ariary ny trosanay agny amin'ny Jirama. Miangava nareo fitondrana foibe mba hama io problème io, mba hisiany courant Jirama mba hiaigny ato agnatin'ny orinasa secret. Dingana maro no efa nataon'ireo solon-tegna ny mpiasa ho fitadiavana vahaolagna maharitra, agnisan'izegny ny fifampiresagna tamin'ny tompon'andraikitry eto an-toerana, fanolorana agnaran'olo antenaigna fa agnarany ny orinasa. Hiamafy ny tologno raha tsy misy vahaolagna aorian'ny fanendrena ireo ministra vaovao andrafitry ny gouvernemanta ho hiatran'ny fagnazavan'ireo mpiasa.